Manana ny andrasany amin'ity gouvernemanta vaovao ity moa ireo olom-pirenena tsirairay avy izay no arahantsika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Taorian'ny fijoroan'ny gouvernemanta dia miandrandra fampivoarana amin'ny firenena sy ny farim-piainan'ny olom-pirenena, fanomezana asa ny tanora, fanatsarana ny lafiny sosialy ary fampandrosoana sy fampivoarana amin'ny fiainam-bahoaka. Ireo no anisan'ny etaeta ary asan-drasan'ireo olona natao fanadihadiana androany. Miaingana zao tena tsara jerena dia sosialy miarak'asa ho an'ny ankizy ho an'ny tanora zay zao mety vonomy. Tiana tanterahana zany dia hoe asa rehetra misy tokony hanome asa amin'ny majinika, tokony omena ilay asa. Tokony omena ny asa amin'ny majinika. Izy samy vaventy ihany samy eo ambony dia tsy manome ny asa amin'ny majinika nefa ilay majinika zany sahira. Asa ho an'ny firenena aloha zany ilay gouvernemanta vaovao. Fampiavaram-pirenena moa gouvernemanta tena dia hiasa tsara ry zalahy, azona asa ho an'ny tanora indrindra atsika tanora vaovao. Dia izay angamba ny azoko masina. Rehetrarehetra miteny hoe tanora no avy ny firenena. Ireo olona rehetrarehetra ireo mantsy tanora izay vao antitra. Dia izy amin'ilay tanora ary ilay ho avy ny firenena satria efa samy mandalo teo amin'ny fahatambarana daholo. Zany hoe somary efa tokony tanoranora kokoa ireo ve ny fikambanako amin'ny gouvernemanta ianao sa hoe mila karakaraina tsara ilay tanora teo reo? Io zany izay mahavita azy zany tokony mipetraka eo. Tsika tsy afaka metraka mihitsy hoe ianona na ianona na vita ny asan-drasana aloha zany dia fitsinjovana amin'ny vahoaka dia mba hotsapany zareo hoe na zavatra ilaina ny vahoaka ary na tena zavatra mahasoa an'ilay vahoaka zany. Zany hoe ny lafiny sosialy hoe zany tokony jereny vaovakaika dia inona amin'ilay lafiny sosialy ho anao manokana? Lafiny sosialy ilay lafiny sosialy hoe tena lafiny ara-toe-karena. Lafiny sosialy zao ohatra hoe fahasalamana, ny fako, elabe, fiarahamony. Mba ny fitondrana amin'ilay fitondrana ivoaran'ny malagasy mba hananany tanora asa ohatrany hoe mba hananany tanora asa zany dia mba ny ohatrany hoe mila fivoarana zany ny gasy ka raha ohatra ianao mifidifidy fotsiny akatoerana eo nefa tsy fivoarana dia hiditra izay ilay izy. Amin'ny maha-olom-pirenena dia miandry fahasambarana sy ny tena fiadanana zany satria hoe miova amin'ny fiainana, miova ny rehetrarehetra. Mba tiako hoe hiova daholo zany ny fiainana rehetrarehetra hoe vaovao izy dia vaovao koa tsika. Tokony mba hoe miova amin'izay ny farim-piainana malagasy, omena asa ny tanora. Ireny fianarana ohatra hoe EPP, CEG mba atao lavorary daholo hamonana WC satria be dia be ny école tsy dia misy WC dia tokony mba atao manara-penitra daholo. Araka izany dia maro ireo asa antenain'ny olom-pirenena mpikambana raika amin'ny telopolo amin'ny gouvernemanta Cool Rocher izay vao nitendrena ny zoma 8 aprily lasa teo.